Ny azo fijaliana dia mampiseho fa tsy amin'ny hery hita maso na amin'ny tombontsoa no famonjena antsika fa amin'ny fitiavana manolo-tena. Hita tara raha tao amin'ny Maria zany ny fanoloran-tenany mafoy ny zavatra sarobidy ho an'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ny ity alahady ny sambandro fity dia izay araka voasoratra amin'ny Jaona toko 12. Jaona toko 12 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4. Jaona toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary enemana no sisa tsy tonga ny Pasika. Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'ny Jesosy tao izy ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-mipetraka ninona taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjany ralivatra dia nanositra ny tongon'i Jesosy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny andry menaky ny trano. Ary Judas Iskariota anankiray amin'ilay tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo? Fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro anamboarana alevina io. Fa ny malahelo dia ity aminareo mandrakariva fa izao tsy mba ho ity aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny Jiosy nalala fa teo izy dia tonga teo nefa tsy nohon'i Jesosy ihany fa ny mba hahita an'i Lazarosy koa izay natsangany tamin'ny maty. Fa ny endry hahafaty an'i Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona satria izy no nialany maro tamin'ny Jiosy ka ninony an'i Jesosy. Ary noho ny ampitsony iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro fahavonona fa na rehefa hakany Jerusalema Jesosy dia naka sambatra fy ka nivoaka etsena azy sady niantso hoe hosana isaorana ny mpanjaka ny Israely avy amin'ny anaran'i Jehova. Ary Jesosy nahita ny zanabirika anankiray enitaingina azy araka voasoratra hoe aza matahotra ry Ziona zanaky vavy. Indro avy ny mpanjaka mitaingina zanabiriky. Ary izany zavatra izany dia efa tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao natsiaro izy fa voasoratra ilazary izany zavatra izany ary efa nataony tamin'izany. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala aminareo mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady ny sambandro fy dia alahady misokatra ho amin'ny herinandro masina ary fantatsika fa fotoana anankiray sarobidy tamin'i Jesosy izany. Ny zavatra mitranga eto amin'ity texte ity dia misy fihetsika izay manaitra, fihetsika manaitra izay hita tao amin'ny Maria neto fa Maria eto voalaza eto tsy Maria Magdala misy afangaron'ny olona mantsy fa ty eto dia Maria anabavin'ny
Lazarosy raha vaviny Marta. Ary hitantsika fa ny toerana misy eto dia atao Betania, zany hoe tany amin'ny tranony Lazarosy izay misy an'i Marta sy Maria ihany koa. Ka io fihetsika hitaratra eto zany dia io fihetsiky Maria io manaitra izay namoaka ny tongony Jesosy tamin'ny voalohany, izay fihetsika izay. Ary tsy izay ihany fa misy menaka manitra izay voalaza eto fa tena sarobidy ary lafo vidy, lanja ilay livatra, zany hoe zavatra sarobidy. Ary ny vinavinan'ny mpandinika dia karaman'ny olona mandritry ny herintaona zany vidin'io. Hitantsika zany ny lanja zavatra ataony Maria zany, izay fihetsika sarobidy zany. Ny zavatra anankiray manaitra eto koa dia ny fihetsiky Jodasy Iskariota, lay hamadika an'i Jesosy, izay raha nahita izay fihetsiky Maria izay dia nitsikera azy, iny ty ataony ity. Raha io no namidy hoy izy denari teninjato ka nomena mba homenany malahelo. Izay fihetsiky Jodasy izay dia manaitra satria ohatrany manao tsinitsinina ny zavatra nataony Maria ho an'i Jesosy. Ny fihetsika fahatelo dia atsongaina koa amin'izao tekisty izao dia reto vahoaka izay nalala fa ho avy ao Jerosalema, ho tonga ao Jerosalema Jesosy dia hitsena azy amin'ny fomba izineziny. Ary izay fihetsika izay dia fankalazana lay Mesia, lay mpanjaka. Ary hitantsika taratra ao anatin'izany fihetsika ny vahoaka izany fa manandratra an'i Jesosy izy, lay mpanjaka hanafaka azy amin'ny zokany Romanina, hanafaka azy araka ny politika ary ekonomika ihany koa, satria ity Jesosy ity dia mahavita zavatra lehibe na amin'ny alalan'ny hazandrano 2 sy mofo 5 mamoaka ny vahoaka. Ary ny ara-tsosialy izay hitaratra koa fa Jesosy lay manana ny fahefana, ary ny vahoaka dia gaga amin'ny fahefana ananan'i Jesosy. Ka noho izany dia niandrandra an Jesosy reto vahoaka reto fa raha ity tokoa ny mpanjaka dia ho afaka isika. Ny loha-hevitra izay tato an-tsaina nanomana an'izao toriteny izao dia ny hoe fambiazana sa azo fijaliana. Fambiazana sa azo fijaliana. Ary azo lazaina fa ny araky ny voalazako teo hoe ny aladiny sambondry fia dia mampiditra antsika lalindaliny kokoa amin'ny azo fijalian'i Jesosy. Ary io mahatonga Jesosy amin'ny teksta nyvakina atao amin'ny filazantsara atao hoe ankehitriny hoy Jesosy dia mangororo ny fanahiko. Ahoana no lazaiko? Raha eo vonjeo ho afaka amin'ity ora ity. Izany hoe ilay ora izay andranantsika izay azo fijalian'i Jesosy izay mandritry ny herinandro ity. Ary misy ny herinandro masina izay ampirisina antsika mba hifantoka ny amin'izany azo fijalian'i Jesosy izany. Io no lazain'i Jesosy hoe vonjeo ho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no ny aviko ho amin'ity ora ity. Dia noho izany dia fotoana lehibe ny aladin'ny sambandry fia
izay mampiditra amintsika ny amin'io herinandro masina io. Ao anatin'ity lohahevitra ty hoe fahombiazana sa azo fijaliana. Raha raisitsika Jodasy izay amin'ny toko 12:15 dia mitsikera ny asa mpitiavana izay nataony Maria izy. Misy tsikera ao ary ao ambadiky ny toetsain'ny Jodasy satria voalaza eto fa olona mpangalatra tia vola dia ny tombontsoa sy ny kajy ny ao an-tsainy. Raha ity no namidy denari rehefa mba velona ny mantra. Misy kajy zany ao, misy tombany ataony nefa dia anisany mpianatra Jesosy. Ary ambadika izany dia misy fisainana milaza fa tokony azo refesina, azona tombony ny fanaranan Jesosy. Tiako iverenana kely ny kasika ny Petera. Mitovitovy ihany Jodasy sy Petera. Tamin'ny texta tamin'ny heriny raha sy diso ao dia misy any Petera izay nanda ny azo fijalian'i Jesosy. Manda ny azo fijalian'i Jesosy, naneo finoana marina izy manaraka an'i Jesosy saingy mbola voarafitry ny fisainan'olombelona ny fony, ny fisainany. Ao ambadiky ny toetsain'i Petera dia Andriamanitra mahery izy satria taloloha kelin'io dia raha nyteny Jesosy ataonareo izy moa zanak'olona dia hoy Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, olona amin'ny finoana izy. Ary ao amin'ny toetsainy dia ity ilay Mesia mandresy fa tsy misy azo fijaliana. Ary zay no mahatonga ny Petera taminazy hoe sanatria aminao zany, sanatria aminao zany. Raha miteny Jesosy hoe matolotra ho finoana ny zanak'olona, sanatria aminao zany, dia hoy Jesosy taminy tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa araka ny olona. Ary io koa araka ny voalazako teo dia tao amin'ny Jodasy izay manaraka an'i Jesosy any, mpianatra Jesosy azy saingy mandako ny azo fijalian'i Jesosy. Ary zay no mahatonga Jesosy niteny tamin'ny Jodasy hoe avelao izy fa hotehiriziny ho amin'ny andro fandevenana izany eo amin'ny 17. Izany hoe ny zavatra nataon'i Maria dia fanomanana ny fijalian'i Jesosy sy ny fahafatesana sy ny fandevenana azy. Marina fa fihetsika samihafa ny Matteo izay teksta tamin'ny heriny sy ny teksta antsika androany, kanefany dia samy manana fototra. Iray ihany dia izao manda ny azo fijaliana. Io ilay lohahevitra nybandinitsika hoe fambiazana sa azo fijaliana, na azo fijaliana sa fambiazana. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe la croix ou la prospérité. Amin'ny terme théologique izy teny hoe théologie de la croix ou théologie de la prospérité, izay hita taratra zany tao amin'ny Petera, hita taratra eto amin'ny teksta zarantsika izay Jodasy, lay théologie ny fambiazana. Araka izany
Ny teolozian'ny fambiazana dia mampanantena finoana tsy misy fitsapana, tsy zakany mihitsy hoe hijaly Jesosy, ary tsy zakany koa hoe ary ambaran Jesosy fa avelao izy fa hotehiriziny tahiry any amin'ny fandevenana izy. Tsy zakany zany zay fa misy finoana tsy misy fitsapana mifantoka amin'ny fambiazana sy ny fitahina hita maso. Fitahina hita maso. Mazava nefa ny tenin Jesosy raha miteny izy hoe any Matteo 12 ny andininy 2 Matteo 12 ny andininy 7 hoe raha misy te hanaraka aoka izy handany ny tenany ka hitondra ny azo fijaliany. Tsy mora ny manaraka Jesosy. Ary io no tsy zakan'i Petera sy Jodasy amin'ny endrika hitantsika eto. Amin'ny fihetsika fahatelo dia mifihetsiky ny vahoaka. Araka ny efa voalazako teo ihany hoe reto vahoaka reto dia miandrana Jesosy amin'ilay amin'ny mampanjaka azy zanaky Davida. Ary mazavainy amin'ny sekoly teo fa nidikiny hoe hosana dia vonjeo izay. Vonjeo izay. Ary ny ao anatin'ny sain'ny vahoaka dia vonjeo izay ho afaka amin'ity gadra amin'ny fijaliana izy ambanin'ny fiokany romaniny ity. Vonjeo izay fa mahantra. Vonjeo izay mila anao lay mpanjaka zanaky Davida. Ary zay tokoa no tanteraka eto. Kanefany tsy amin'izay endriky ny fambiazana ara-nofo izay no fikendreny Jesosy raha tonga hiditra amin'ny tanànan Jerusalema izy, fa araka ny voalazany hoe andeha tamin'ny tenin'ny Petera hoe ndao tsika ho an'i Jerusalema dia atolotra ho an'ireo mpanapaka zanak'olona ho vonoany, ho rorany, ampijaliany ary ho vonoana. Ary izay no endrika anankiray izay hidiran'i Jesosy. Ary hitantsika ny endrika nidiran'i Jesosy tao Jerusalema fa mitaingina zanaky biriky izy. Ny endriky ny fanetreteny izany. Endriky ny Jesosy tonga hitondra fiadanana fa tsy misetrasetra na amin'ny hery sy ny voninahitra araka ny olombelona, fa araka an'Andriamanitra. Ny maha-olombelona ara-pivavahana kosa dia azo lazaina hoe mampihena ny finoana ho amin'ny tombontsoa sy kady zany, araka tao amin'ny Petera, araka tao amin'ny Jodasy, ary araka ny vahoaka. Ka ao anatin'izany dia ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavana fahefana ao ambadika izany rehetra izany. Ary izay no fialabelarina tamintsika ny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana isika. Tsy maintsy misafidy, fa tsy haintsika ny hoe manompo an'Andriamanitra sy manompo mamoana. Anankiray ho tiany, anankiray ho aliny, hoy Jesosy. Kanefa izay toe-po sy toe-tsaina izay dia mbola hita taratra amin'ny ankehitriny, amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny kristiana tsirairay avy. Ny fanaranan'i Jesosy dia fitadiavana tombontsoa. Ny fanaranan'i Jesosy dia milaza fa tsy misy olana fiainana. Ary izay mampiroborobo ny sekta maro. Satria mampanantena ny olona zavatra araka ny fambiazana ara-nofo izy. Rehefa manaraka ny Jesosy dia tsy misy ny olana. Hitobaka ny arena. Hitobaka satria Andriamanitra mahery ny Andriamanitrika. Andriamanitra manana ny zavatra rehetra no Andriamanitrika. Marina izany saingy ny ao am-po sy ny toe-tsaina dia zavatra hafa ny tombontsoa na ny fambiazana. Io no fandrika ataon'ny devoly
raha naka fanahin Jesosy izy ny amin'ny ara materialy, ny amin'ny mofo, ny amin'ny fahefana, ny amin'ny lazy, ny voninahitra mababo ny olona maro ary dia maro ny tafalatsaka amin'izany ny kristianina ary io no vozin'ny sekta maro hoy aho. Ny azo fijaliana dia mampiseho fa tsy amin'ny hery hita maso na amin'ny tombontsoa no famonjena atsika fa amin'ny fitiavana manolo-tena. Hita tara raha tao amin'ny Maria zany ny fanoloran-tenany mafoy ny zavatra sarobety ho an'i Jesosy fa tsy mikaroka izay tombontsoany tahaka ny Jodasy. Jesosy raha nanaiky hiditra Jerosalema dia efa fantany zavatra miandry azy ary hoy Paoly apôstôly amin'ny Filipiana toko faharoa ny fahavalo, nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Nanaiky tena izy, nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Tandremo nefany ny teolojia ny hazo fijaliana tsy milaza hoe tia mijaly isika. Misy mantsy pratika ataon'ny vavaka sasany hoe ampijaliko ny tenako, ampijaliko ny tenako mba azo famonjena. Tsy fampijaliana tena fa miaritra amin'ny Jesosy. Ary io nahatonga Jesosy ny teny hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokena mahireza fa izaho fa naresy izao tontolo izao. Midika izany fa ny mino raha mino isika miasa isika dia eo fovoan'ny hazo fijaliana, eo fovoan'ny hazo fijaliana. Dia hoy Petera raha milaza izany indrindra izy, Kristy no nijaly ho anareo ka mamela ohatra ho anareo. Aoka izao saina izao zao atao amin'ny Kristy Jesosy no ao aminareo koa. Misy toe-tsaina ny toe-panahy izay raisitsika avy amin'ny asan'i Jesosy indrindra mikasika ny hazo fijaliana. Noho izany fihetsiky Jodasy, fihetsiky Petera, fihetsiky reto vahoaka reto dia mitady an'Andriamanitra amin'ny fambeazana. Mitady an'Andriamanitra amin'ny fambeazana ary manalavitra ny hazo fijaliana Jesosy. Dia tonga amin'ny tenin'i Petera hoe fahavalon'ny hazo fijaliana ireny. Ary ny teolozian'ny fambeazana dia tena fahavalon'ny hazo fijaliana Jesosy. Ny fiainantsika dia tokony tahaka ny Paoly manao hoe miara-maty amin'ny Kristy aho, voaombo miaraka amin'ny Jesosy aho. Sarotra indray ny manaraka an'i Jesosy satria ao anatin'ny fijaliana no isy ny fandresena. Ny hazo fijaliana dia tsy faharesen'Andriamanitra. Araka izay fijery ny Jiosy rehefa miteny izy hoe omboy amin'izay fijery reto vahoaka reto ihany ny teny hoe hosana mizanaky Davida, reto ihany ny teny hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika fa rehefa tsy amin'ny izay itiavany azy, amin'izay toe-tsaina araka izay tiany dia mivadika amin'Andriamanitra. Fa fanambarana ny ataon'i Jesosy izay hita tara teto amin'ny teniny ity.
ka raha fitina dia Petera maneho finoana, manana finoana izy fa araka ny olona, ny fomba fijeriny sy fomba saina hoe Kristy maresy, Kristy mahery, fambiazana sy fiarovana, mahery zany Jesosy zany. Fa i Kristy kosa manambara ny finoana araka an'Andriamanitra dia Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ary zay no mahatonga ny Paoly hoe ninitsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo aho fa tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Azy ity sao Korintiana voalohany toko 1:2 zay. Ny teny Josasy dia mialoha lalana ireo fivavahana rehetra izay maniry an'Andriamanitra amin'ny fifambiazana ara-nofo. Fa Jesosy kosa manambara ny teolojia ny hazo fijaliana izay aseho ny famonjena amin'ny fitiavana manolotra ny ainy. Ny fitiavana manolotra ny ainy. Izay hitataratra taon'i Maria zany, hitataratra taon'i Jesosy zany, avelao izy. Tehiriziny amin'ny fandevenana io. Manolotena amin'ny sakrifisy ataon'i Jesosy. Izay ny tena fitiavana. Izay ny teolojia ny hazo fijaliana. Toy izany ry havana, hibanjina ny herinandro masina isika. Miditra lalina kokoa ny amin'izay tena hoe fijalian'i Jesosy. Ary mino fa ny loha-hevitra rehetra izay banjenintsika amin'ity herinandro masina ity dia mikasika indrindra ny lanja izany hazo fijalian'i Jesosy izany. Ary aoka hibanjina izany koa isika. Tsy eritreritra ny tahaka ny Petera hoe sanatria aminao izany. Dia malaza Jesosy hoe nivoaka ianao Satana. Tsy misaina araky n'Andriamanitra fa araky ny olona izany. Tsy tahaka ny Jodasy izay nitady tombotso, calcul, intérêt. Inona no intérêt izany? Tsy tahaka ny vahoaka izay manaraka an'i Jesosy, mandrandra azy fa araky ny nofo. Hitantsika fa zava-dehibe izany. Toy izany dia aoka hibanjina ny hazo fijalian'i Jesosy isika. Hibanjina ty herinandro masina ity izay mananantsika fahalalana bebe koa ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany izay nanolotra ny ainy hamonjy atsika. Voninahitra ny man'Andriamanitra raha isaraka ny fanahy masina izay azo hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay.